Iny a Pasteur, misaotra betsaka anareo roalahy moa nanao ity fanasana ity a, makasitraka indrindra ary samy ota in'Andriamanitra mandrakarivotsika zany a, ao anatin'izao toedrarà azo lazaina mivaivay sy ao anatin'ilay atao koa hoe politika fanavoazana. Efa napetraka ao moa iny ny lohateny izay iodikodina ny ady-hevitra izay ataontsika eto a, fa ny teniko voalohany dia miarahaba izay rehetra manaraka izao fandaharana izao a, miarahaba alinalina, zao moa no fotoana fahana zany a, de ny teny moa zany eto afaka mamaly a, hitako miandalana eo reo komantera ihany moa de afaka mamaly a zany arak'izay afaka hovaliko sy zay afaka holazaiko a, eo ihany koa ny fanontaniana izay apetraka nareo roalahy de afaka mamaly an'izay ny tenako a. Mahita komantera aty moa eto miteny hoe aza adino miteny merameritry etotsika amin'ny présentation a, za moa zokony, zokony lakony a, samy sasanangy samy manana azy sakamalao sy avozo le asa iandraiketana izy, ben'ny tanàna meritry etotsika ny tenako moko tsara, président ny syndicat des magistrats de Madagascar. Saotra tompoko. Ya, zay indrindra moa satria teto ny rahalanao en tant que ben'ny tanàna izy, miavaka tsara apetraka amintsika mpanaraka ny fandarana fa tsy misy idiran'ny resaka mahampirahalahy anareo mihitsy satria amin'ilay andraikitra no antony nanasana anareo ao anatin'izy ka misaotra anao manokana ny amin'izay zavatra zay. Fanontaniana angamba tonga de potserina ny voamasony araka ny fitenina zay hoe ao anatin'ny fotoana ny atao hoe fanavaozana tsika zao, ahoana ny ao anatin'izany fanavaozana zany a, ny zavatra tena andrandray ny olona voalohany indrindra dia ny lafiny ara-pitsarana. Ary amin'izao fotoana izao dia mahavay be ny tontolo fitsarana io ho anareo manokana izay voakasika zany tena akaiky be, ka ahoana ny fahitanao ny toe-draharaha amin'izao fotoana izao hoe hatramin'izay zany a ny fitsarana teo ihany, fa amin'izao zany izy lasa ohatran'ny tena ohatran'ny hoe lasa tanàna visy havanana zany zao a ny fitsarana sy ny fitondrana, ny fijerinay azy ivelan'ny monde judiciaire. Ahoana nefa n'izay zavatra hoe fahitanao azy hoe tsy misy danger ihany ve ho amin'ny asanareo zay zavatra zay, sa opportunité io ahafahanareo tena mieritreritra tokoa ny fanavaozana ny tontolon'ny fitsarana, satria hoe fanavaozana moa zao no malaza amin'ny lafiny rehetrarehetra, na fanjakana io na fiarahamonina io na toe-tsaina io maika moa ny fitsarana. Zay zany no fanontaniana voalohany mba saika apetraka aminao to. Ie, nisy moa ny tolona teto amin'ny firenena zany nanomboka tamin'iny 25 septembre 2025 iny a, ary ny alohan'izany zavatra izany moa zany tamin'izany fotoana de tsy lavina, ary ny tenako manokana mafoloan'ny syndicat de tsy mandany zany velively, ary rehefa misy fotoana ny tena moa manazava hevitra sahalan'izao a, tsy afaka hiteny mihitsy ahako ny za manokana. Eny na ny SMM sy miborobika manaro hoe madio sy tsy misy kolokolo fitsarana, ary betsaka ny fimenomenona ny vahoaka izay manandrara eny amin'ny fitsarana, indrindrandrindra ihany koa moa eo amin'ny resaka tambazotra tserasera sy ny sisa. Be dia be ny parametra antony sy ao ambadika izany zavatra izany a, fa raha nandeha ny tolona araka ny teniko teo am-boalohany a, de anisan'ny fitakiana ny etaeta amin'ny vahoaka, na manandrara na tsy manandrara ao amin'ny fitsarana ny asiana ny hoe fanovana fanavaozana ny système judiciaire malagasy. De mety mbola ato anatiny ny ady-hevitra izay ho ataontsika eto le izy a, be dia be ny parametra mahatonga ny olona memenona amin'ny resaka hoe fisiana kolokolo, ka
opportunité anankiray ny tolona zay nisy teto amin'ny tany sy ny fanjakana ahafahana miroso amin'izay hoe fanavaozana ny fomba fiasa sy ny ataoko teny banky tokana hoe ny fanavaozana ny fitsarana zany eto Madagasikara hoe fotoana fanararoatra zany zao hoe inona lay zavatra lesoka sy zavatra rehetra tsy mety ary afaka tokony ahitsy sy avaozina fa tao anatin'ny efa-bolana aloha ialapitsiny de ny ety am-piandohana fa mbola tsisy zavatra afaka tsapain-tanana raha ny fomba fijery ny syndika manokana eo anivon'ny tontolon'ny ministeran'ny fitsarana. Zay angamba aloha no valiteny omeko voalohany afaka mitohy mametraka fanontaniana za koa moa eto mezaka ihany mijery an'ireo zay commentaire zay ataon'ny mpanaraka. Mahatonga mametraka zay fanontaniana zay mantsy amin'izao fotoana zao ny zavatra re ombieny ahely sy lazain'ny olona moa zany tsy ahely fa lazain'ny mpiaramonina amin'ireny situation politique amin'izao fotoana zao reny dia somary gagagaga ihany safady izahay mpitazana ohatrany amin'ny fisian'ireny hoe perquisition hoe fahefana viaiza no manatanteraka eny zay manokana zao de ataoko mahitsy be ny teniko eto hoe ohatrany tonga de ny ministry ny fitsarana no mamoaka ny baikony perquisition fa raha ny procédure ave ohatra tsy tokony isy tsy haiko hoe procureur ave sa ahoana azonao zavaina aminay vahoaka ave ny processus judiciaire ny amin'io zavatra io fa zavatra nanaitra ana manokana de tonga de avy hatrany de tonga dia ny ministry ny fitsarana no mamoaka ny lamina rehetra hoe tsy meloka izy tsy efa misy fitsabahan'ny exécutif ave ao anatin'ny asan'ny judiciaire na de ataontsika hoe ao anatin'le corps-nareo koa ary izy de eo zany no mahavery anay hoe lasa mifampiditra ave zany ny exécutif sy ny judiciaire amin'izao fotoana zao no le hoe zay ve le fanavaozana sa ahoana eo zany no fanontaniana voalohany sady ampitaina aminao namana. Miresaka lay perquisition zany anareo manontany mikasika an'izay io moa resaka hoe processus hoe ahoana ny procédure na perquisition amina mety hoe fisina infraction anankiray normalement nisy ny fivoriana izay nirahana tamin'ny ramatoa ministra moa fo ny herinandro izay natababolana tao aorianany nandraisan'ny asany. Ny ministra ny fitsarana amin'ny akapobeany no atao hoe chef ny ministère public na lehibe amin'ny fampanaovana angamba manerana ny nosy amin'ny maha-ministre fitsarana anazy. Manana a double casquette ihany ny ministre fitsarana zany satria izy moa zany poste politique ny poste ny ministre de la justice fa rehefa lasa ministre ianao de ianao no ao anatin'le atao an'le hoe principe de la subordination hiérarchique. Rehefa nandeha ny fifampiresahana tao amin'ny cour suprême izay tamin'ny fotoana ny onana mbola tsy nisy kosa aloha tao anatin'ny tantaran'ny fiainam-pitsarana hoe ministre fitsarana ny famelabelatra sy mifampiresaka tamin'ireo mpitsara tao amin'ny cour suprême tamin'izay fotoana izay ary ny subordination hiérarchique matetika moa zany dia misy ilay hoe baiko fa nampianarana anay aloha zany na de tsy ao anatin'ny ordre judiciaire raha moa zany misy ny tenako fa rehefa manao formation ENMGO de misy le atao hoe tronc commun hoe misy principe général be da be iarahan'ny filière anankitelo mianatra moa zany de nangataka ary ny tenako mihitsy moa nandray fitenenana tamin'izay fotoana izay hoe raha misy mibaiko mba tsy isino ny fanenjikenjehana an'ireo collègue magistrat après de tsara foana mba misy ny atao hoe trace écrite zany na hoe antsoratra izay tokony omeny ny ministre fitsarana ary ny fanekena zay resak'izay tsy hoe fanekena anaovana firaisana petsapetsaka akory na ho an'ny ministre zany na ho anay mpitsara tsy fa eo amin'ilay fiarovana n'ilay mpitsara amin'ny fanajana n'ilay principe de subordination hiérarchique. Mialatsiny amin'ny indraindray mety misy teny vahiny fa tsy voazavako amin'ny teny malagasy raha izay miresaka perquisition tsika to dia ampidiriko resaka politika le resaka satria
tsika angamba mahatsikaritra hoe miaramila no mandeha manao an'ilay perquisition. Zavatra hitako tetỳ amin'ny tambazotra ny vaovao araka izay mihery a, zay aloha no hita hoe misy miaramila amin'ny saritava zao. Amin'ny fait moa zany a, ny miaramila de tsy officier de police judiciaire fa ny gendarme sy police, ary tsy ny gendarme sy police ray manontolo ihany koa no officier de police judiciaire, fa ireny moa zany isa-taona na isaky ny ambolana arakaraky ny fomba fiasan'ny fitsarana de efa voatendry ireo atao hoe agent de police judiciaire zany amin'ny resaka déferment, fanatanterahana nyreny atao hoe mandat de perquisition sy sisa reny. Ka tsika raha ny aina teto tamin'izany taona 2009 tonga aty amin'ny 2016 raha nandinika anareo tamin'ny fotoana nisy publication zay nataoko zay a, de niteny mihitsy aho hoe mila elana ilay pratique répétitive izay tsy mety eto amin'ny tany sy ny fanjakana, satria raha attribution apetraka amina autorité habilité à le faire zany hoe ny ireo izay manam-pahefana tompony andraikitra tokony hanatanteraka azy a, lasa misy fitsaingoana any anatin'le zavatra. Ianao moa teo i pasteur niteny hoe ny ministre mihitsy zao ny tenako aloha zany aloha tsy afaka ilaza ny fahamarinana ny zavatra noteneninao a na ny mahadiso azy, satria na izaho tenako koa de manontany tahaka ny anontanianao hoe misy tokoa ve ary le baiko a, izy ve no baiko an'ireny miaramila reny sy sisa manao an'izao, satria vaovao eto amin'ny tambazotra tserasera angamba no samy na raha tsika tsy fantako zay mety hoe source d'information azonareo moa akoatr'izay, fa ny anahy le fienitra fotsiny eo anivo ny resaka lalàna no tiako amafisina hoe tsy officier de police judiciaire velively ny miaramila. Voangana angambontsika teo nahita n'ilay nahazo ny premier ministre teo aloha Désiré mo Rajaonarivelo izy teo raha tsy diso sa Rakotoarjona, de hoe miaramila amin'ny saritava sy ohatrohatr'izany ny angamba ny ministre ny fitsarana no mba angatahako hoe anamarina na andiso an'ilay fomba fijerin'ny mpanaraka ny tambazotra serasera sy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena hoe nisy ve ny baiko a izay nataony a hoe andana ataovy perquisition ny arisy arifa. Normalement misy ny procureur général en cour suprême, misy ny procureur général en cour d'appel enina eto Madagasikara, misy ihany koa ny procureur amin'ireo tribunaux de première instance eto Madagasikara, de manaraka ny antanatohatra ohatr'izay zany, zay le atao hoe subordination hiérarchique andresako tary ambony a, ilay inty izy manaraka ny tanatohatry ny fahefana tahak'izay zany a maingany a ministre, de mety mandeha amin'ny procureur général en cour suprême, midina amin'ny procureur général en cour d'appel, any amin'ny procureur de la république amin'ny tribunal de première instance zany. Ohatr'izay no afaka amaliko an'ilay fanontaniana, fa tsindriko ty teniko ty hoe amin'ny maolo-pirenena de tsindriko izy hoe tsy manana fahamarinana afaka amalinanareo eto hoe tena i ministre Ramatoa Nirsoerinaivo no mibaiko teto sy mibaiko teroa, satria tsika zany rehefa miresaka de mila atao hoe ty le source mazava an'ilay baiko. Io ihany koa mety hoe misy le procédure mandeha ivelan'ny tontolo ny fitsarana mihitsy zany. Ok, sotranao nanazava zay procédure zay, tsara moa nanazavana zay, ka eo matsy no mahatonga anay mametraka fanontaniana ho anahy manokana sady misolo tena ny vahoaka hoe raha noroso amin'ny hoe fanavaozana isika de anisan'ny ho anahy manokana aloha zay moa ato anatin'le fikambanana hoe fanorenana miabo gardien de la révolution, de nahita hoe ny olan'ny Madagasikara hatramin'izay de amin'ny tontolon'ny fitsarana zay politisé loatra, tena instrumentalisé nireo mpanao politika, antony hoe mpanao politika de mitotondra voalohany indrindra. Ka ho anay manokana aloha tsy fantatro hoe afaka mandiso an'izay ianao na manamarina an'izay hoe zay matsikatra hoe tsy misy l'indépendance de justice ao Madagasikara noho izay karazana tsindry avy amin'ny fahefana mpanatanteraka zay, dia manontany anao zany en tant que président ny SMM anao hoe
fijerinao manokana misy ve ny indépendance de justice am'izao fotoana zao, ary raha tsy misy, ahoana no tokony ho firafitry ny fitsarana eto Madagasikara mba hisian'izay indépendance de justice zay, satria misy ohatra zao namana nametraka fanontaniana zay ovakiko eto le izy laso kely aloha fa mijongle amin'ilay zavatra tokoa moa de misambadida kely mialatsiny indrindra fa misy imprévu be dia be hoe fa manino zay ny fitsarana ataon'ny fanjakana ataony fitaovana politika foana fa ary voatery lasa voafehatra aminareo amin'ny SMM tsy mba misy hoe mijorona iray zao izy ka misy hoe rafi-pitsarana dia ny filohan'ny CSM na ny président filohan'ny CSM ny zasy hoe fomba famaliny hanoratra sao de koa zao koa misy hoe rafi-pitsarana dia ny filohan'ny CSM dia avy amin'ny filohan'ny république, ny président de république no manana quota ohatra koa amin'ny ACC mifangaro ny fanontaniana, ny ministre ny fitsarana eo ambanin'ny fahiny président de république ihany koa dia aiza hoe zany mety ho fahaleovan-tena somary mifangaro be le fanontaniana ho fiainana tsiny fa raha tsorona angamba le tianitenenina dia hoe possible mbola tokony anana anjara quota zany ve ny filoham-pirenena eo amin'ny fanendrena ny olona ao anatin'izany rafitra rehetrarehetra zany mba hahatonga an'ilay indépendance de justice. Miresaka indépendance de la justice moa ianao anatin'izay zay fanazavana omban'ny fanontaniana zay napetraky pastera zay fienitra fotsiny tiana hoe principe no hazavaiko hoe ny atao hoe fahaleovan-tena fitsarana moa zany dia tsy fitsabatsabahany mpanatateraka sy ny mpanao lalàna amin'ny asa-pitsarana zay ray, fa ny singa faharoa manaraka an'izay ny fahaleovan-tena fitsarana ihany koa dia manambara hoe ny mpitsara-pamoaka didy dia mahaleo tena amin'izay didy avoakany araky ny lalàna. Ny fahatelo manaraka an'izay miresaka ny filan-kevitra ambony mpitsara ianao na ny conseil supérieur de la magistrature zay ny tenako moa nisy taona à l'époque ny fanambarana nataony colonel Patrick hoe ny tenako sy Mamoravatomanga no mpanino ty izy mpanao affectation ampitsara ao amin'ny CSM sisa io moa tsisy idirako fa azavaiko ny atao hoe filan-kevitra ambony mpitsara. Ao amin'ny filan-kevitra ambony mpitsara zany dia misy mpikambana eo amin'ny 4 voafidy izay ny mpitsara no mifidy azy. Misy olo tena ny fiarahamonim-pirenena na hoe représentant en société civile, misy ny atao hoe mpikambana avy hatrany izy dia mpikambana no ny toerana misy anazy dia ireo lehibe procureur général na ny cour suprême sy ny premier président cour suprême dia ohatr'izay zany firafitra ao anatiny io filan-kevitra ambony mpitsara fa ny folohan'izy io dia ny filohan'ny république. Ary ny tena moa voalany président ny SMM 2021-2022 nandray an'le asa tsy nindray tsy nindova tsy de tiana le hoe iny foana no atao ho tatatatainy isan'andro tamin'izany fotoana nametraka mihitsy zay hoe stop hoe atsaharo ilay fitsapatsapahana amin'ny raharaham-pitsarana satria tamin'izany fotoana aloha nisy ny fahatsapahana hoe tena misy ihany fambolana zavatra be da be mikasika le satria resaka misy resaka hoe kolikoly baiko sy sisa fa nisy ihany ny tena hoe fitsapahana ataon'ny fitondrana amin'ny raharaham-pitsarana dia eo zany tsika le atao anatin'le atao hoe fanavaozana ary zany zavatra zany no mbola ho avy ngamba ny anjaranay eo anivon'ny syndicat sy eo anivon'ny mpitsara ray manontolo manerana nosy hoe tokony efa fotoana hialana zany atao hoe folohan'ny repoblika no folohan'ny filan-kevitra ny mpitsara. Ary tadiva tsika gasy tsika malagasy tsy voatery ao anatin'ny sehatra fitsarana ihany fa mbola mametraka foana tsika amin'le resaka le hoe hiérarchie na misy fotoana aza matetika amina fotoana tsy tokony hoe ametrahana ny atao hoe hiérarchie dia lasa hialokalofana le hiérarchie mety anaty fietsaram-belatsia mety anaty tahotra dia ekena zay tiany zay hevena hoe ty ny lohany indrindra eto amin'ny tasy ny fanjakana dia izay zavatra izay no mila edivana
Ary izahay moa zany miandry hoe rovina ny torony eo anivo ny système judiciaire malagasy no avy amin'ilay atao hoe inona moa zany azoko ilazana anazy hoe ametraka an'ireo singam-panavaozana ho an'io fitsarana malagasy io. Fa manaiky ny tenin'ny pastera le am'le hoe raha ny zavatra hitan'ny sarababem-bahoaka eny ivelany de tena hoe instrumentalisera lasa fitaovana lay fitsarana zany am'izay mampetipety an'izay mpanatanteraka eo amin'ny fitondrana. Io moa tsy ho resahantsika angamba, tsika tsy mahita ny tena hoe inona ny ankolisy mandeha entre samy lehibe any ambony any fa matoa misy fomba fiteny zay hoe nitsikitsika tsy mandindry foana fa ao raha misy ny fimenomenona ny olona tsy voatery tamin'izao ihany fa na ny teo aloha ary misy ny zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ato anatin'ny fitsarana. Dia izay le fahavononana raha voalan'ny fandroany moa nanao ny assemblée générale ny SMM de efa niteny ny tenako hoe miaraka tamin'ireo birao izay miaraka amiko hoe vononytsika ametrapetraka amolavola ho an'izay fanovana ho an'ny rafi-pitsarana rehetra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. De ny azoko tenena aloha zany hatreto nisy taona asa ara-tadidinareo nanao publication zay hoe transition sa intérim fisoloterana sa teteza mita de niteny hoe fanonganam-panjakana misy teto transition zany ny tokony misy eto ato anatin'ity transition ty ve tsika ny roso am'izay fanavaozana ny rafi-pitsarana zay sa iandro hoe amin'ny fotoana ohatry ny ahoana satria efa bolana teo eo zay ny lasa ny azoko tenena angamba raha fiheziko aloha hoe araky ny teniko tany am-boalohany de hoe mbola tsy misy zavatra tena hoe azo tsapaitanana hoe io fa tena nisy ny fiovana tanteraka raha ho anay ato amin'ny fitsarana manokana. Izay ny fanontaniana politique hoe dépolitisation ny justice fahalalanao azy nareo mpitsara ao ve mbola misy ve tsy tena misy ve tsy efa apitoroka fa raha ny tokony io zay ny mpitsara tsy tokony ho mpikambana na de loin ou de près amin'antoko politika anankiray eo amin'ny lafin'le resaka conflit d'intérêt sa ve aontsika zany azo atao tsy fantatro fantana adaladala angamba nefa tiako mba aka ekry satria misy mantsy bon ataotsika hoe resaka ty ambadika foana moa io fanazanaty zany araky ny tenao matoa mitsikitsika mandihy de ao raha ozy ianao zay de eo indrindra ny mampieritreritra hoe indraindray zany malaza be tamin'ny fotoanandro hoe reto kotany HVM reto ry zalahy team reto any zalahy opposition reto ny ao fitondrana de eo ampovoany eo am'izay zany le vahoaka ka tsy fantatro ny réalité an'izay en coulisses sy en vérité. Amanahoana ny hevitrao? Resaka hoe politisation hoe fanaovana fitaovana angamba le instrumentalisation ihany no averiko ny fitsarana ny lalàna arakasa amin'ny fiampitsara aloha dia tsy mahazo manao politika mpitsara. Ny atao hoe tsy mahazo manao politika dia ilay misafilie amina antoko politika. Ny tsy fahazony manao politika moa zany hoe eo mbola débat ry ady hevitra be mipetraka satria ny droit civil et politique de droit fondamental zany hoe zo fototra iny ary tsy gaga ngamitsika betsaka nge misy mpitsara ny hoe lany député lasa député manana zo ihany ny tsy hoe ihany manana zo mpitsara fa io moa sur décision na hoe amin'ny alalan'ny fanapahana zay raisiny eo amin'ny CSM. Ka raha hoe resaka hoe mpitsara manao politika sy ny sisa tsika ilay lalana fototra eto amin'ny tany sy fanjakana mihitsy no manome fahafahana ho an'ny mpitsara afaka milatsaka hofidiana izy amin'izay fifidianana be ny tanàna io na député io na filohan'ny repoblika io na sénateur io zoany no milatsaka amin'izany fa io question d'éthique na manao politika na tsy manao politika rehefa mipetraka lay etika hoe rehefa any amin'ny fanaovana politika ianao la ny député sy ny sisa de any ary tombon-draha be ary zany
raha misy mpitsara ohatra lany député mijery ny moins sy ny plus rehetra amin'ny resaka système judiciaire eto Madagasikara, ohatra ka mba isany manao ny tolo-dalàna ho fanavaozana sy ho fanatsarana ilay rafi-pitsarana eto Madagasikara. Tsy hitako inona moa no maharatsy an'izay. Miresaka quota ianao hoe reto olony SVM dia ataovy an'izao fa tapaka izany pastera sa maheno nareo? Tapatapaka kely izy teo azafady. Ao ve? Ao. Zay zany le teneniko hoe tsy haiko hoe atraiza moa izy teo ny tapaka. Teo am'le resaka quota iny aloha pastera eto avy amaly amin'ny colonel Patrick hoe tsy misy idiran'ny SMM ny CSM, SMM matompo de syndicat ohatran'ireny syndicat rehetrarehetra reny. Raha ny teny colonel Patrick hoe imbitana miarakara vatomanga de mpanao ny affectation ampitsara ao asa tsy haiko ngamba hoe zavy eny andihy baiko an'Andriamatoa Andro Rajoelina izay filohan'ny CSM tamin'izany fotoana hoe ity ataovy procureur ary de ity ataovy procureur général, tsisy idirako. De ohatr'izay ny syndicat zany de sahala amin'ireny syndicat rehetra reny. Tsotra be le izy, ny asana syndicat de mitovy amin'ireny hoe ONG ny attribution sy ny sisa moa zany raha adiketo fikambanana tsotra. Fa eo amin'ny resaka socio juridico politika, ny ara-tsosialy, ny araky ny lalàna ary ny ara-pitsarana sy ny ara-politika eo firenena ray de tafiditra ao anatin'ilay hoe groupe de pression ny syndicat mijery ny plus sy moins amin'ny zavatra tsy mety ao amin'ny tontolo ilay secteur misy azy. Ohatra ny anazy zao atao amin'ny fitsarana de miteny rehefa tsy misy zavatra afaka hoe tsy maintsy tenenina de ohatr'izay le izy. Fa le resaka quota resahanareo eto iny tsy miditra amin'izay mihitsy ny tenako hoe misy ve any hoe ohatra zany zao ohatra amintsika miteny zao zany ataoko exemple akaiky le izy zao hoe miova sata miovandrina miova ny fitondrana tsy hay moa izy ty mbola ny ataoko tsindry kely foana entre guillemets le hoe miova hoe transition ty sa intérim sy sisa de hoe mety ho avy koa ve hoe hovaina koa ve ny procureur ery sy ny procureur général ery sy sisa mety zay ve satria zay zavatra tsapan'izy teto amin'ny tany sy fanjakana teto rehefa miova régime de hovaina daholo ny élément zay angamba ny mety misy singa kely mety atafidirana le ahiahanareo vahoaka ao anatin'le izy hoe lasa instrumentalisé lay fitsarana. Zay ngamba no afaka maliko alay quota tiany pastera tenenina fa raha ny tokony ho izy raha ny lalana amin'ny fiain'le izy dia tsy misy resaka quota zany. Tsy an'izany fa eo fa misy mamba CSM be da be ao raika amby roapolo isa zareo ny ao reo mandidy manapaka hoe zao indray satria mijery ny carrière ampitsara ny CSM de zay idirany exécutif ankolisany ambadika any za tsy mahafantatra tompoko ny aloha to de teneniko zay. Io namana Moustana mbola miezaka zay mitady solution de nataoko tsy tafiditra izy fa mitady astuce atao amin'ity le plateforme ty de afaka miteny izy de filmeko ohatry zao de mino fa mariage ianao any nareo koa mety mahitana miaraka eto zay miraha zany ohatran'ny hoe manao anona iatsika menanao fitenenina Moustana. Tsy eno mbola vo hiteny izy mbola misy décalage kely. Oui pasteur misaotra na be fitenenana miarahaba tsy eny ve maheno zay ka maheno zay fa misy retard tonga de miteneny tsy maheno ve maheno tsara maheno zay fa misy retard lefe fa tonga de miteneny.
alefazo misy rata ny arabena i président ny SMM moa tonga vahitsika eto androany tena mialatsiny amin'ny resaka olana teknika be dia be androany amin'ny tsinam-pozina miarahaba mipijery atsika rehetrarehetra nieno anareo ihany tamin'ny resaka anareo efa nandeha teo aleo tohizatsika ihany le resaka satria nareo ohatrany efa niditra tany anatin'le resaka procédure moa nareo teo ianako fanotaninako tiako verenana kely président en tant que anao président ny SMM zany tena isaorananao aloha isaorananao ihany nahasany hiaraka aminay androany ahoana za zany niverina am'le de resaka déontologie resaka déontologie sy principe ahoana ny fijerin'ny SMM ahoana ny fijerin'ny mpitsara eo amin'ny fanendrena aloha ny tiako resahana fenandrenany ramatoa ministra satria ohatra ny manana misy paradoxe institutionnel majeur misy olona ray zany efa désavoué par le syndicat ni sanction par la loi pénale de niverina avy tany tonga de izy mitondra le ohatrany hoe nommé en tant que ministre de la justice aiza ho aiza zany le principe de justice indépendance de la justice am'izany tsy misy conflit d'intérêt ve ao ahoana ny fomba fijeriny namanareo rehetrarehetra tsara am'izao alohany ny olona ny vahoaka ino hoe zany fitsarana madio sy mangarahara zany satria misy olona ohatrany hoe amboniny lalàna zany ahoana ny fanazavany syndicat zany fomba fijery zay aloha zanano fanontaniana hafa misy retara kely moa ny feotsika mety rehefa kelikely mositana vao maheno fa tonga dia omena ny vahintsika ny famalena ny fanontaniana tao ary to maheno etsika mare ohatrany tsy mahita sarotsony amantsy paster za eto fa tsy maintsy ataoko miaraka eto sarinay rola de afaka miteny ianao so zany lay fandehany ary tsara tadidinareo angamba ny andro ny 4 oktobra de nisy publication natao ministre fitsarana tamin'izay fotoan'izay hoe imbitana président ny SMM dia manao menasina grevy raha ho atao ministre fitsarana ny tenako nisy zay ary moa teraka polémique sy ny sisa ny anaty tsotra be na tamin'ny premier mandat ako amin'ny maha-président ny SMM ana am'izao deuxième mandat zao ary voalany moa nisy iny ny assemblée générale atao aminay de nametraka foana ny tenako tsy ho anjaran'ny SMM mihitsy ny teny hoe irakoto na irabe na irasoa na iravao atao ministre fitsarana ary raha nisy moa ny intervention natao andramatoa ministra tamin'ny efa ray volana atao aririna zay tamin'ny joary ravojanaary de efa nanazava izy hoe nisy ny malentendu tao anatin'ilay situation misy zara moa no ny teny ifanirisoany mantoriko taiza moa no nidirako ho birao tao amin'ny SMM raha tsy fony izy folohan'ny syndicat mpitsara teto Madagasikara tamin'izany fotoana c'était en 2016 tamin'ny taona 2014 za tsy miditra lalina araka ny fantaniny mositana teo hoe question ana déontologie sy ny sisa ny anteneniko de tsotra be ny olona izay manendry ny mpikambana atao amin'ny gouvernementa any angamba no tsara iantefany lay fanontaniana satria ny antony poste politika hoy aho tany ambolohany
ny posta ny ministera ny fitsarana. Zay ny lalàna misy eto amintsika, dia izay tononony eo anivon'ny fitondrana mpanatanteraka no ministra ny fitsarana. Ary ny tenako nametraka an'izay foana rehefa mifampiresaka, satria tsy afenanareo hoe ao no manontanytany hoe iza no atao ministra atsika sy ny sisa. Raha mbola misy olona ny afaka nyteny hoe ino rambitana président ny SMM manteny hoe ianona atao ministra anay na ianona aza atao ministra, dia afaka miteny ngamba le olona hoe nanao an'izany ny tenako. Ny antony to dia azavaiketo ary zava-dehibe, tsy ho an'ny SMM rehetra zany zavatra zany, fa ho an'ny syndika rehetra eto amin'ny tany sy fanjakana, mba hanana ny syndika hazon-damosina amin'ny fotoana ilana azy, fa tsy hoe andeha tatatata foana akory na hiteny foana. Zao okazio zao tsika androany zao, fa mba tsy de tsara ny syndika zany hoe andeha hitady CGR sy andeha hitady CGR hoe aka poste politika. Fa raha ny syndikan'ny magistrat de Madagasikara ohatra no andeha hiteny hoe ianona no ataovy ministra anay, tsy misy zavatra tonga lafatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka raha izy zavatra ny kipaimpai na zavatra olana tokony hoe mba ahafahan'ilay syndika mijoro, nefa izy no nandeha hoe nanolo-kevitra sy nitaditady lalana gauche à droite hoe ty ataovy ministra fa iry aza atao ministra, dia mamatotra n'ilay syndika izay. Dia zay no tsy mety. Fa ny anahy dia tsotra le principe hoe tsy andraikitra ny syndikany andeha hiteny amin'ny exécutif. Efa ao anatin'ilay zavatra andresan'ny mosy tana teo zany hoe ajaina le indépendance an'le justice, dia tsy andeha hiteny amin'ny arena exécutif hoe ianona atao ministra anay na ianona atao an'izao. Io ny azavaiko aminareo mirahalahy sy ho antsika rehetra mpanaraka dia hoe na inona na manao ahoana na manao ahoana, zay aloha ny lalàna misy eto. Sauf anga hoe isy ny fanovana sy ny fanavoazana ka tsy ho andraikitry ny any amin'ny ivon'ny filoham-pirenena ntsony no anonona izay sy anendry izay ministra fitsarana, zay zavatra hitako ihany moa hoe anatina tany tandalàna, tany demokratika, tsy lozika hoe tsy ny mpitondra. Fa averiko le teniko hoe question d'éthique le izy ao anatin'le asa zay tandremana sy sahanina. Zay angamba tsy haiko hoe raha misy adiniko amin'le mikasika le fanontaniana. Tonga dia teny aloha fa taraikiraiky ny feo vao tonga ny Amosi-tanina. Manao fanamarena kely ho anareo manao commentaire, misy miteny hoe aza resahana raha matoky ministra, miala tsiny tompo fa raha fitsarana tia tsy maintsy voakasika izy ary misy resaka politika io. Ka eto tsy misy fijerena arinantavana iza na iza, manana ny indépendance-nay izay tsy mana fitonganana amin'izanizaka. Ny atao hoe attaque personnelle ho an'le namana miteny eo dia tsy miresaka tare zay na miresaka ny vie privée, fa miresaka ny mikimaky eo anivon'ny fitondrana misy. Zany ny zavatra anankiray dia ivrenako kely zay hoe misy namana ato mametraka fanontaniana hoe ministre Fanirisoerina avy ihany no nanindraindra le resaka hoe capture d'état capture d'état zay nampiasain'ny mpitondra fanjakana teo aloha ny amin'ny fanjakana zay misy ifandraisany amin'ny mpitsara, satria ny instrumentaliser mpitsara ireo mpitondra teo aloha ireo tamin'io capture d'état io, ary misy entité anankiray manaraka koa izay atao hoe groupe na mafia ao Madagasikara izay hitapoky hitam-pirenena fa mampiasa namanareo mpitsara sasatsasany. Eo zany fantany mipetraka hoe ahoana no système hitanao sy hitan'ireo ekipanao idéconstruisena an'izay lien zay hoe misy olona tsy maty manota mafia, ary tena misy io informel ao Madagasikara izay manao capture d'état ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère fitsarana sy ny fitondram-panjakana ka mahatonga ilay hery famoretana eo amin'ny fiainam-pirenena. Ahoana ny mety solution azo vana ve zany, sady hoe hipetraka fotsiny amin'ny apetraka amin'ny conscience n'ilay mpitsara. Za mantsy manaraka ihany ny zava-misy ohatra ty ampitan-dranomasina ianao zany mino fa ianao koa mahita tsara nga Nicolas Sarkozy ohatra zao nanana problème izy
tao a frantsa dia nalaza be mihitsy hoe tena nifanandrina tamin'ny juge ary nitaraina moa izy hoe lasa république des juges zay zao frantsa dia lasa ohatra nisy kakay kely araky ny fijerin'ny mpanarabaovao entre ny fikambanam-pitsara sy ny mpitondra tany lasa extrême indray moa na ny frantsay dia ny fanontaniana mipetraka zany tsy hoe zareo no alàna tahaka tsy any mihitsy le izy fa nyfanontaniana mipetraka hoe na zareo indray zany a lasa ny juge indray zany no manao la loi de la pluie et du beau temps fa ny aty amitsika lasa ny juge indray no ampiasain'ny mpitsara sy ny avocat sy ny fa tsy ny juge rera azafady tompoko ny rafi-pitsarana ampiasain'ireo mafia amin'ny resaka capture d'état reny affaire be dia be hitatsika zay nilazaina tamin'ny fitondran'ny Ngara Joel reny ary ianao moa efa nanatsidika an'izy dia soa ianao fa tsy niala an'izy ary isorinao be dia be ny fahasahinao hoe zay aby nanaovan'ny olona tondromolotra anao hoe ianao ve ozy izy mpitsara Ngara Vatomanga noho io le resaka capture d'état ataon'ny zara opérateur économique io zafady fa lava be tsy maninona moa tsara koa moa le fanontaniana zay rehefa hoe mba mazava sala am'izay izy mikasika le resaka hoe capture d'état sy sisa teo ny ananga mba ataoko banky tokana pastera ny valiteny hoe vonona iova ve tsika vonona andeho amin'ny fanavozana ve tsika vo efa-bolana moa zay no lasa misy zavatra eto tokony hojerena akaiky satria raha mandinika akony sy mijery ny zava-misy eto amin'ny tany sy fanjakana dia lasa hifandimby hanao polisy voalareto zany ny fitantanana nyty raharam-pireneny ity ny fanavaozana amiko ekeko ny tsy maty manota mila fanenjehana sy ny sisa fa raha vao mipetraka ny deux poids deux mesures tsy misy zavatra tavavoaka zany eto miresaka capture d'état tsika hoe fihezina daholo zavatra eto sy zavatra eroa misy farana zavatra etra pastera misy farana zavatra etra fa ireo olona ankehitriny izay mandrambo ny fahefana moa zany manana ny fahefana eo amin'ilay volonté réelle zany no mbola tsy mazava amin'ny vahoaka hoe ahoana le fomba hitantanana le firenena inona tsara le tena fanavaozana mila atao tsy resaka fitsarana ihany ny olana eto tsy resaka fitsarana ihany ny olana eto fa fitsarana moa zao no resantsika eto amin'ny maha-président SMM ny tenako dia teteny aho hoe be da be ny zavatra mila avoazana tsy haiko moa rehefa kelikely eo tsika ho avy amin'ny antsipiriany hoe inona ny antony mahatonga n'ilay fomenomenona vahoaka miresaka kolikoly fa tia moa mbola hoe capture d'état dia ny anany teniko tsotra sy mazava hoe ifandimby hanao polisy voalareto ve tsika sa tena ho sa hoe na tamin'ny androniza na tamin'ny androniza dia ifamela sa mbola ifamony sy ifamely ankolaka sy mivantana eto zay zavatra zay ny mila jerena fa io raha vao atao resaka kobakambava zay ny nisy fotoana na kivyary tsy afeniko zany anginana satria tonga amin'le fitenina le izy hoe misy fotoana anginana misy fotoana mandinika na dia ny fiarahamonina misy sisa kivy dia hoe alolo mangina fa ny antony nampatonga ny tena hoe am'izao indray aloha miteny dia mbola manana indray mifondray le fanantenana hoe niova ny fitondrana donc tokony hisy zavatra iova zany fa tsy haiko aloha raha ho resantsika tsipiriany capture d'état itsy capture d'état eroa zao procédure sy sisa mety efara miresaka attaque personnel le izy tsy de tsara zany zavatra tsy mety fa ilay volonté réelle le fahavononana mazava no ilaitsika zany ankehitriny dia mbola hoe vao efa bolana ny lasa zay ao ve zay ya omeko any mositana indray fitenenina fa somary taraikiraiky moa ny feo vao tonga any aminy dia miandry kely tsika
ny anareo henoko tsara fa ny anako ny dekale tonga ny aminareo tsy fantako manino. Ka le vidéo tia miray sur plateforme miray sur Facebook fa tsy manino io fa tonga de mitenena. Raha sy tombo kely ny zavatra ny resanao teo namanambinina de tsy hoe resaka fitsarana ihany satria raha rotona ny anao ny eto a. Lasa indray ve? Tsy lasa fa mbola le taraiky le feo. Ay le midekala. Tena dekale zany feo zany, za ndray ny lasa dekale fa mialatsiny a. Raha resaka fitsarana ozy atsika teo a, resaka fitsarana le izy amiko satria andraindraina ianareo tsara zany fa soa ihany fa manana mpitsara atsika ao anatin'ny syndicat afaka miteny, afaka miray hina miteny hoe misy zavatra tsy rary satria ohatrany efa very zany le malagasy tsisy olona ianteherana tsony. Raha ohatra ka misy atao hoe syndicat magistrature zay mijoro satria inona tenentsika ankoatra ny miaramila ny force de l'ordre na tonga n'izao olana be dia be zao a, ny fitsarana ny tompona andraikitra voalohany raisitsika ny HCC mpitsara ihany reo a, anisan'ny ambonimbony a. Raha maniteny ianareo a, nienanareo bebe kokoa ny olona toy izay a mpanao politika nefa ohatrany mbola matahotra tsy mahasahy miteny ny ankamaroany. Isaorana moa manokana ianao a mahasahy miteny a, fa raha ohatra ka organise tsara le izy a, misy mahasahy miteny ohatrany raisitsika exemple satria efa resanareo ihany resaka hoe perquisition teo. Mandrakity androany a tsy misy mpitsara na olona mpanao lalàna ray miteny hoe rariny sa tsy rariny zany militaire, force militaire manao perquisition zany. Misy miresaka moa anatin'le izy hoe quelque tête ihany a militaire amin'izy fa misy fa miteny hoe milice, mbola tsy nahita pirofo moa tsika am'izany. Ray zany aiza hoaiza ny sécurité malagasy zany am'izany ohatra hoe tena lasa capture d'état zany hoe fitaovana le fitsarana. Raha raisika exemple zavatra voatsela nandeha any États-Unis a, manao ny ataony ny Trump a hatramin'io mampiasa an'le force AIS io a, fa raha vao niteny ny Cour suprême de niemotra ihany Trump. Na miresaka taxe douanière ny Trump mihoapapany de niteny ihany koa ny mpitsara Cour suprême aux États-Unis am'izao hoe ok zay fa tsy azonao atao eto ny limity. De lasa indray. Ao ve? Mbola ve paster? Ato ka. Mihinana daholo ny ankamaroany lasa ohatr' zany le izy. Misy zavatra tsara kely le resa mosy tanina raha mba afaka verina kely hoe? Avereny kely hoe mositana azafady fa misy manao jonglage mifanamina de voalohany akory ka. Ay, ok, avery kely fa tena mialatsina am'izany olana teknika be dia be zany. Raha ohatra ka hoy za hoe tsy miteny zany ianareo hatramin'ny voalohany ve?
eo le faraparany. Hatramin'ny voalohany ve tsy araky ny namana sa le taty amin'ny faraparany hoa. de hoe ahoana zany ny andraikitra tokony ho raisinareo mba misy tsara na syndicat na ny mpanao lalàna mba miteny hoe ahoana io zava-miseho amin'ny firenena io na resaka perquisition zany tsy ara-dalàna na ireo miaramila ampiasaina hoe ahoana ny miaramila no ampiasain'ny ministera ny fitsarana no perquisition na de tsy manana décision définitive ary ianareo mba miteny mba afantaran'olona manao balizy hoe tsy complice ianareo tsy miombon-kevitra amin'ny tsy fanaran-dalàna ianareo fa ireo mihitsy ny tsy te hieno, ireo mihitsy ny tsy te hanaraka zany lalàna zany mba ahafantarantsika hoe aiza ny ady mitondrantsika le izy rehefa tsy manaraka lalàna manko reo fantatsika ihany fa dernier recours tsy maintsy misy instance internationale io au moins zany mba misy namana gasy be de be aty ivelany mba hivondrona hoe andao hitoriana amin'ny instance internationale satria efa hoe misy capture d'état io tena hoe utiliser zala ny administration sy ny fitsarana fa manana intérêt agir zany atsika au niveau international. Somary lava moa le fantany Mostanina. Ny ahitsika kely aloha am'le resaka vocable juridique, ny resaka mandat de perquisition dia ao anatin'ny atao hoe fepetra ny famotokitorana, zay le hoe mesure d'instruction amin'ny raharaham-pitsarana mandeha, fa tsy mbola misy resaka hoe décision définitive. Ny atao hoe décision définitive mantsy de le hoe didy raikitra, didy raikitra ilo ahitsika kely ohatra zay fa tsisy didy raikitra hoe tsy didy raikitra le hoe mandat de perquisition fa resaka hoe mesure d'instruction reny mamotokitorana hoe araky ny fisina fandikan-dalàna anankiray mety fitoriana efa mipetraka eny fitsarana. Mostanina moa mbola tsy tafiditra teo raha efa tafaresaka kely an'izay izao sy pasitera teo hoe nitsindriko tsy le hoe amialatsiny tsy hoe manapaka teninao avy alao ngomba aloha anazava kely fa manjary tapaka le fil d'idée monsieur Mostanina. Ny olana fa le olana tanteraka le mandat de perquisition tiako resahana ka eo aza tapahanao aloha le fanazavana fa azoko le izy fa sady rehefa manao débat ohatr'izao moa zany de mba ezahana koa le hoe mezaka kely mampianatra ao anatin'le izy ho any amin'le valiteny mihitsy moa ny tenako zany le hoe le resaka hoe olona manao le mandat de perquisition ianao moa mbola tsy teo fa efa nivaliko zay efa valiko tary ambony hoe tsy ny miaramila de tsy officier de police judiciaire fa police na gendarme no officier de police judiciaire. Mahafaly zavatra be da be ngam'izay ny resaka hoe décision mivoaka momban'ireny mandat de perquisition sy sisy reny na za miteny aminareo tsy mbola manana preuve eto am-pelantanana hoe ty zao nisy mandat ty tsisy mandat fa reny tsika samy miarana hita teto amin'ny tambazotra hoe nisy andiana miaramila misarotava vao tsy ela voangana teo tao anatran'Andriamatoa Prime Ministre teo aloha Désiré Rakotoary John de angamba le izy ho raisiko amin'ny mety ho resaky Andriamatoa colonel Patrick tamin'izany fotoana hoe secret défense no comment mety mbola izay ngamba de mety mbola tsy hoe mety fa izay le antony tenenako raha namalin'ny fantaniny pasteur hoe les questions na volonté réelle le ilaitsika fa les questions na volonté réelle le ilaitsika hoe inona le tsy maintsy everitsika anavaozana de mbola ao anatin'izao fotoana tena ataontsika hoe terikely zao fa le izy mijeritsika de mitazana de misy zavatra maropototra fa kianitsika hoe ty kosa tsy mety
Fa misy fotoana miteny, misy fotoana tsy miteny. Ny any antony tsy teneniko dia teneniko ty hoe ny ministra fitsarana amin'izao fotoana tompoko a dia président ny SMM teo alohako ary manotoroko amafisiko foana manotoroko hoe tany nahitako hoe tena olona niady ny ministre fitsarana à l'époque lorsqu'elle avait été notre président de notre SMM, tena niady izy. De eo amin'ny toerana izy amin'izao a de miandritsika hoe misy zavatra, tsy isy zavatra aro tanteraka zato isan-jato na tonga lafatra, olombelona tsika fa tsy anjely, de mijerytsika aloha amin'izao fotoana izao. Tanazavainantsika mpanaraka ny fandarana ihany a, fa tena sahirana de sahirana be amin'ity live ty noho ny hoe tsy tafiditra plateforme anankiray daholo tsika fa plateforme anankiroa samihafa, dia misy le décalage de lasa tsy mifankahazo le feo a. Ialana tsiny amintsika mpandray anjara ho an'ny namana, ho an'ny président ny SMM sy ny namana Mostanina ary nareo mpanaraka ihany koa. Misy moato manao hoe tokony vakiana daholo fanontana rehetra fa tsy possible mihitsy ny amakina ny fanontaniana rehetra fa zay efa nomana ihany koa ary zay zavatra pertinent. Ny zavatra anankiray zay tiako apetraka araka ny efa nifampiresahantsika amin'ny rahalahy tamin'ny fanomanana président dia ny hoe anisany anankiray koa tsy ahaizan'ny olona ny mampisy ny kolokolo le atao Madagasikara dia ohatrany hoe ny mihinana tao mihitsy tsy ahalalàn'le vahoaka ny zoany sy ny lalàna misy. Ohatra fotsiny zao ny lalàna amin'ny teny frantsay mazava ho azy na le lalàna incompréhensible ho an'ny sarambabé vahoaka ny mahatakatra azy, ary manaraka an'izay ihany koa sarotra ho an'ny olona ny mahazo an'le hevitry ny le ohatran'ny karazana ina filaza zany, le karazana terme technique. Tsy akoatran'ny hoe fampiarana ny lalàna zay ataonareo amin'ny SMM ve tsy tokony isy hoe karazana fandara, mpampianarana na fanentana tsy haiko ahafahanareo manabe ny vahoaka malagasy indrindrandrindra any ambanivohitra, satria ny akabeazan'ny olana ara-pitsarana dia olana ara-fananantany ohatra. Ny fahalalan'ny olona aloha ny atao hoe zo fototra ny any ampita moa na dia ositsika hoe mandroso le mampandroso azy fantany ny lalàna. Aty zao tena ohatran'ny rano fisotro zany mitory zany, tsy tokony izay aloha ny tanjona. Fa noho izy mahay lalàna dia hoe zany zavatra ataonao zany ozy izy pénal, zany zao tsy fantatry ny gasy, zany zavatra ataonao azy zany zao dia zao ozy izy azoko enjehina ianao. Fa ny aty ara tsy mahalala koa hoe manana zo izy anenjika dia manararaotra ny mafia raha koa zay manana ny lalàna eo am-pelantanany dia tavela foana zany avaoaka ahoana no fanavaozana mety azonao aroso eo nivon'ny fitondram-panjakana ny ampahafantarana ny vahoaka ny zoany ao anatin'ny lalam-panjakana, ny lalàna fitsarana zafady. Ie, efa nresantsika sy pastera tokoa moa iny, savaran'andro moa iny resaka iny, fa eto amin'izay fanontaniana izay mihitsy moa le mba pitsopitsony kely mialatsiny raha mety hoe somary lavalava kely le fanazavany eto. Fomba fiteniko amin'ny fitenin-jatovo hoe matetika dia tsaka eny anivon'ny tambazotra serasera ny fitsarana, ary matetika ny olona tsy mahalala raha miresaka hoe fitsarana dia tsy mahalala afa-tsy ny atao hoe mpitsara. Azavaiko mialoha aloha fa ny ao anatiny zany tontolom-pitsarana izany faravakely misy eo amin'ny valo eo ny atao hoe acteur de la justice, hoe olona mentsehatra ao anatin'io tontolo fitsarana io. Ao ny mpitsara, mpirakitra rana, ny greffe, ny avokana, ny mpisolo vava, misy notaire koa na le mpanao tosoratra sy teny, misy ny ino ty izy ny expert, le fanaovana expertise sy ny sisa reny moa zany. Ao ny agent d'affaires moa amin'ny toerana mbola tsy misy avocat sy ny sisa dia agent d'affaires no miasa. Azafady dia maheno ve nareo pastera? Ya maheno. Eo an-karazany fito valo eo, reo zany miandraikitra ao anatin'ny antanatoam-pitsarana isan-karazany raha izay. Ny faharoa manaraka an'izay dia izao, ary ny tenako moa rehefa mba tafiditra ny anatin'ireny atelier atrikasa sy karazany zavatra maro niady amin'ny kolokolo sy sisa tamin'ny 2024 zao ny tena tafiditra tany anatin'ilay atao hoe point focal moa zany solon-tena ministera fitsarana tamin'ny famolavolana indray
ny stratégie nationale de la lutte contre la corruption, de mamatrapatratra foana ny tena hoe mavesatra loatra sady mitarazoka re tompoko ireo paikady ampiarina eny anivon'ny fitsarana. Be da be ny manœuvre afaka lalovina zany ao anatin'ny texte raha itentsika hoe code de procédure civile en matière na litige foncier sy ny sisa, de tena io ary io no tena mampatonga ny olona nomenomenina amy resaka ady tany hoe kolokolo be tsy kolokolo be ro le marina mihitsy ny teneninao pasteur am'le hoe tsy fahaiza ny vahoaka malagasy ny paikadin-dalàna sy ny lalàna mifehan'ilay ady zay edivana sy le zavatra izay edivana. Ny zavatra teneniko foana matetika de ity hoe ny mpitsara raha mitsara de zay zavatra tonga eo ambamy masony miaraka na mesure d'instruction mandeha manao fidina ny fotony izy miaino eny am-potony ny toe-java-misy raha iresaka ady tantsika, ino no amaritana ny didy zay avoakany, misy antony daholo ny didy zay mivoaka, fa tsy le mpitsara akory hoe te hampandresy an-drakoto hotakalona vola de resy rakoto, na te de mandresy rakoto na te tsy maintsy atao resy rakoto de ho resy izy. Zay le olana eto Madagasikara, tino mba fangatahako ho an'ny eo anivon'ny solombavam-bahoaka. Ny ao anivon'ny fahefana mpanao lalàna moa zany raha atao banky tokana de zao, misy an'ireo teneniko letery aloha reo hoe mavesatra mitarazoka, procédure lente, procédure lourde, ny zavatra miato ho anivon'ny fitsarana. Fa io zany ny tokony hoe hojereniny eo anivon'ny député io hoe inona amin'ny mahasolombavam-bahoaka azy reny hoe inona no mahatsaratsara kokoa ny amahana zao olana misy raha iresaka ady tantsika, ady tany eto Madagasikara zao, inona procédure maika indrindra mba tsy tarazoka ilay izy. Teny aminao pasteur fa ady tany anankiray zany eto Madagasikara tena mahazo taona maro vao misy décision définitive mivoaka, ary eo le olana mety efa maty mihitsy ary le olona miady de ny tarana indray avy eo no manohy de mitarazoka. Iny zany izay le anton'le hoe mba ialana kely ny resaka politika politisianina, fa hoe tena hoe misy toropona député mihitsy mandinika an'le code de procédure civile ohatra hoe sy ny code foncier eto Madagasikara hoe inona ny tena mampatonga an'ity zavatra ity. Izahay na ty amin'ny syndicat ary mino maromarina fa na ny eo anivo ministère fitsarana tsy ho sakanao am'izany, satria rehefa mavesatra sy mitarazoka re procédure ao anelanelan'ireo matetika no idiran'ilay kolikoly na fiaiaina fisina kolikoly. Misy anie olona pasteur teneniko anao fa tsy fahaiza no mamaky an'io didy io, de misy olona mahasamby teny anazy hoe resy ianao, tsy indray mpandeha tsindroa no nataty an-tranoko na eny amin'ny profesako anatonan'ny olona de hoe resy zay présidente izy ty de fanareo eo tsy mahay mamaky an'ity, tsy hainay ny dikan'io, any am'le teneninao mihitsy le izy. Zany hoe misy mesure goavana mila raisina zany, na amin'ny ady heloka io na amin'ny ady madio io. Tsaingoha kely eto ampanidinana, nahita an'ilay commentaire teo mantsy zao hoe mba jereo momba ny resaka divorce, tsy haiko aloha fa za pragmatika eto miresaka. Ny divorce tompoko eto Madagasikara tena mameno fitsarana raha mba fanadihadina nataoko. Donc sao de mba efa fotoana ny divorce par consentement mutuel zao hoe iverahana ohatrany ny any France mantsy divorce par consentement mutuel, ny eto Madagasikara fisarahana mbola noho ny adosona divorce pour faute. Misy procédure goavana tsy maintsy ajay lepo tsara ao, de zay no mampitarazoka izy. Zavatra be da be ohatr' zany an'ilay mila fanitsiny. Za teniko tany ambolohany angamba pasteur de niteny tsotra sy mazava hoe tsy afaka hiteny tompoko, satria tsy zany miandraikitra ny asan'ny mpitsara. Tsy afaka hiteny hoe tsy misy kolikoly ao amin'ny fitsarana. Niteny mihitsy tany hoe nitsikitsika tany amboloha hoe nitsikitsika tsy mandihy foana fa matoa ny olona memenina. Fa za kosa nefa eto de mahasamy teny arombako manana Andriamarika, ary io ny tena olana goavana misy. Mba hitreretinao ne pasteur hoe raha tsy diso raha mbola tsy miova ny
tany tsy fahaiza mamaky teny sy manoratra eto amintsika nge raha tsy diso 66 65% izay de ao le olana nio didy io tsy afaka hoe zay tian'le mpitsara no soratana hoe ohatry zao fa tsy maintsy araky ny lalàna ny anoratana ny didy. Zavatra ohatr'izay zany no ilana an'ilay ino izy ilana an'ilay hoe averiko ampidiriko an'izay resaka politika, tsy politika politisiana mihitsy resaka hoe politika madio hoe anavao tokoa ve tsika Iandro Roviana fa tsy tokony efa fotoana fanararoatra ve zao am'le izy zay zany ny fanampin'izay ny aty teneniko mety misy ho tezitra fa ty teneniko ty ny fitsarana tompoko représentant ny troisième pouvoir eto Madagasikara zay le hoe pouvoir judiciaire ary io koa matetika no mahatonga lay hoe lasa instrumentalisé ny fitsarana satria ny antony tsotra be tsy mipetraka lay atao hoe pouvoir judiciaire na amin'ny constitution 4e république io ary du juridictionnel ny soratany ao fa tsisy soratra ary amin'ny exécutif législatif mariany tsara hoe législatif exécutif fa nena hoe du juridictionnel raha oledy hoe du pouvoir judiciaire misy nuance be zany pastera fa mety hoe misy ny tsy mahatakatra an'izay ny tsy fametrahana fitsarana amma troisième pouvoir anazy eto Madagasikara ihany koa de tadidio fa sorsana zavatra azy malaise be da be na amin'ny resaka fonctionnement normal sy fonctionnement quotidien le fitsarana na amin'ny resaka liaison politique ny hoe fifandraisany tsy maintsy misy zany tsy miresaka politika politisiana eto fa miresaka le tena hoe politika c'est l'art de gouverner c'est prévoir de io mila mipetraka io zavatra io hoe apetrao maizy azy am'izay ilay fahefanam-panao fahefanam-pitsara eto Madagasikara ke rehefa mipetraka kosa nga am'izay pastera fa mbola mila rahana le zavatra be da be nazavaiko teo aloha teo hoe misy pitsopitsona procédure be da be tsy fantatry ny vahoaka any ka iny raha reseny amin'ny fitsarana izy no entiny andeha anaovana ino ty izy andeha anaratsiana n'ilay mpitsarana le fitsarana hoe be kolokolo be ao. Ny faharoa manaraka an'izay antony mbola namafisako an'le teneniko hoe tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsisy kolokolo fitsarana satria manino hiteny exemple anankiray akaiky aminao pastera misy vidéo caméra de surveillance ao amin'ny fitsarana ao fa ao manodidina ny tokotany io misy moa ny efa tratra misy tena hoe manararoatra rabateur reto ny tiako tenenina le mpaniera manararoatra le vahoaka mijorojoro eo de manova intsisy de boka ny didy avoakana mpitsara de tena maka vola manolona za zany ty isitona ny sain'ny vahoaka hoe ramatoa ministra moa Rankabary tamin'ny 23 janvier rentrée solennelle anay de niteny mihitsy izy hoe marina fa asan'ny avocat ozy izy ny asana conseil na fanoloran-tsaina sy ny fiarovana fa tsy maintsy ezahana ampianarina ny olona ahalala n'ilay procédure satria ny tsy fahalalana no mitarika makany amin'ny fanaovana kolokolo matetika de zay no antony na za moa zany ho any tena araka izay takatry ny saiko sy afaka atoroko de tena ataoko hoe manoro olona maro moa mety misy manaraka ato hoe miezaka manao an'ilay hoe fanorona araka izay tokony arahan'le olona satria ary matetika ny olona manantona jato misy mpitsara namana koa antony manantona efa tratrana misy olana any milaza fa mpitsara pasteur misy olona milaza fa greffier misy olona mavita manao didy sandoka andeha andrahonan'olona angalana vola be da be zany zavatra zany ary nisy moa ny ady sy ny tolo-leva natao tamin'izany zavatra zany ary isaorana ny ahoana zany mpiara-mombon'antoka sisa ny antony hipetrahan'ireo resaka ino ty izy vidéo sy caméra de surveillance eo anivon'ny palais de justice eo anosy manodidina ary efa mba nahitam-bokany kely izy fa mbola tsy azo lazaina hoe nahavaolana
zato isan-jato. De miazo zany ny solution tsotra sy mazava de telo. Voalohany manentana anareo misolombavambahoaka satria nareo ary nareo inona marimarina. Tsy vitsy moa ny solombavambahoaka ihany koa anisany misolo vava amin'ny vahoaka mifidy azy amin'ny resaka tsy fetezany zava-misy eo anivon'ny fitsarana, de ny eo anivon'ny ministera ny fitsarana, ny eo anivon'ny exécutif indrindrindrindra reo zany le solution telo hoe aleo jerena le point le teboka araka le efa nazavaiko teo zay vonona. Afaka hoe tiany avaty aminay zao no mamety ny asam-pitsarana. Zay ngamba pasteur, mety lava be izy fa miala tsiny akony. Ilaina zay ka omena nostana fitenena fa mandra-pahinona ny teteniko te da nararoatra ihany aho hoe eo indrindra no olana angezabe ny mialatsiny moa fa tsy ananakavana raharam-pirenena zay mahita hoe manana kompetensy am'izany ny fanoratana lalàna momba an'izany ve ny solombavambahoaka antsika reo izay tsy manana ny minimum na connaissance na lalàna akory ny zavatra lazainao eto nefa ny monsieur le président dia tena teknika. Donc zany fanontaniana mipetraka hoe reo assistant parlementaire andreo ve tsy tokony olona mianatra lalàna ihany farafaratsiny no mba miassiste andreo député reo fa mifona fa any amintsika ane rehefa manana volamena sy gourmet eny amin'ny tanana sy peratra sy 488 dia azo fidina député de mpanao lalàna nefa ny tsy namaky lalàna mihitsy ny masony hatramin'izay olona azy iny tsy ary finy dia anankiray ihany koa ano midirany pasteur valikely vetivety aloha zay raha mba mety mikasika ny solombavambahoaka hoe manana capacité intellectuelle sy compétence ao am'izay ve zareo andinika techniquement sy sisa mikasika ny resaka lalàna fanotsiana fanavaozana fanovana lalàna sy sisa sy sisa. Amiko manokana tsy voatery fa kosa ao raiky amby enimpolo amby zato, roa amby enimpolo amby zato sa raiky amby enimpolo amby zato ny député atsika be mpahay lalàna ao, be mpahay lalàna ao amin'ny ary tsy lozany zay hatramin'ny elaka hatramintsika miteny zao. Ny lalàna rehefa lanina manko tsy hoe lalàna ho amin'ny Mampikony ohatra na lalàna ho amin'ny Maindrano na lalàna ho amin'ny Meritsetosika fa lalàna ho amin'ny Madagasikara. Ary ny député atsika de député de Madagasikara. Zany hoe ilay député rehetra zany ana eto no mba angatahako hoe zay atao amin'ny syndicat de magistrat de Madagasikara ary inoko koa ny syndicat de greffier de Madagasikara satria samy ao ny ordre des avocats, ao ny chambre des notaires, chambre des huissiers sy sisa. Hoe inona ary zavatra ho ataotsika atsara ity rafi-pitsarana eto Madagasikara ity de afaka hoe mamolavola n'le izy de afaka mamifanolo-kevitra amin'ny député zany ao anatin'izay fa tsy voatery izy hoe hoarany zany na hoainy le izy. Fatako hoe mbola somary manana endrika politika politisiana ilay élection législative ety amintsika hoe député mampanantena amboatra lalana sy amboatra tetezana na amboatra sekoly sy ohatroatra zany mizapara ny resaka siady moa iny efa an'zareo maleo tena de eo le olana fa tsy dirako iny satria any amin'ny législatif iny fa ny ato amintsika ato amin'ny resaka judiciaire zany many vahoaka rehetra zay manaraka moa tena misy ny zavatra be da be mila remina de vonona zany ho am'izay fanarenan'izay. Ary meko any mostanina angamba ny fitenenana fa lavalava ihany ny ato zay fa mandra-pahenoany. Ie tonga de iresaka izy moa de nisy fotoana nisy zavatra tsy voavaly ihany ny fanotaninako teo aloha satria ndraisiko le exemple hoe aiza ho aiza ny syndicat ny magistrat satria raha nandray exemple hoe États-Unis ny Trump manao ny ataony hatramin'ny hoe manao resaka taxe miompapany taxe douanière reo ny cour suprême en États-Unis nanao rappel à l'ordre ny Trump de misy limite ihany zany Trump
fa ny ao amintsika sy ny tenentsika teo hoe ny syndicat magistrat zay andraindray any vahoaka am'izao satria ankoatra n'le force de l'ordre de faharoa ny fitsarana. Raha ohatra ka todika amin'ny raharaham-pirenentsika manana ambara ve amin'ny resaka honnêteté intellectuelle zany dirana am'izay hoe ianao ihany président ny teny hoe ao anatin'ny misy coup d'état fa tsy intérim de nefa androany misy décision be de be mandeha ao amin'ny firenena de ohatrany hoe mangina ihany le fitsarana tsy mamoaka hevitra satria efa tsisy anteherany tsony le vahoaka. Ny miaramila tsy miteny ny fitsarana tsy miteny hitatsika moa mpanao politika miandry toerana daholo ny ankamaroany ny assemblée moa efa resanareo teo manaradry ny rano fotsiny iza zany ny anteherany vahoaka androany ao amin'ny firenena. Enareo koa mbola miteny hoe misy kolikoly ao tsy afaka tsy teny hoe tsisy kolikoly eny marina zany tia isan'ny anatra atao a Madagasikara zay isan'ny mahafantatra ny système judiciaire Madagasikara fa raha tsy hoe misy volonté tsirairay indrindrandrindra ianareo manana andraikitra kely tsy mijoro mino fa tsy misy olona satsony satria izy ndrety hoe ny fitsarana fitaovana ataon'ny fitondrana rehetrarehetra fitaovana foana matahotra ny olona iteny satria io rehefa misy raha matahory mandeha ny conseiller ministre miakatra plateau mbola masara mihetsika ny diaspora hoe efa tsy fantany hoe aty andafy zany ny misy lalàna ny atao hoe protège an'le lanceur d'alerte fa miteniteny foana le conseiller sorana moa izy miakatra plateau fa ao amin'ny système judiciaire zany raha ohatra ka mivoaka ihany le katiny zareo tenena hoe tandremo fa zay manesina fanjakana zay manao an'izao tongany de ianareo ny maneka atao fitaovany tsy hiaro mihitsy ny syndicat tsy zavatra ieterany vahoaka aiza ho aiza zany ny fijoroany zany syndicat ny magistrature am'izany rehetrarehetra izay trany hoe lava be koa ny fanotaninako zay fa zay ny amoako an'le hevitra. Valiko moa izy ka le malava be ale fantaniny mositana no mampatonga an'le misy adino mikasika an'le hoe aiza hoe zany syndicat na me exemple ianao mikasika any États-Unis ny zavatra tsy hen'ny mositana koa hoe fa valiko de tsotra be ny syndicat tsy organe manana pouvoir de décision. Zay moa zany no mila zavaina tsara ny syndicat syndicat anazy principalement zany ny asan'ny syndicat de miaro ny tombotsoa mpikambana ao aminy mpikambana ao amin'ny SMM zao de mpitsara miaro ny tombotsoa mpikambana ao aminy. Faharoa kosa nefany eo amin'ny resaka fiainam-pirenena fiainam-pitsarana taloha 2023 2024 reny moa hitanareo nisy ny tsipalipalitra kely ny communiqué zay ataon'ny SMM fa ny resaka décision politique tsisy idiran'ny syndicat kosa angamba zany hoe izahay no andeha andidiny exécutif hoe zao atao na izao atao fa raha resaka expression en tant que citoyen malagasy de afo zay ohatrina zao assumeko le izy nanao ny expression ka mikasika ny resaka situation tsika avant hoe il y a 4 mois hoe coup d'état de coup d'état le izy fa tsisy resaka intérim zany de hoe mbola vo efa-bolana ny lasa on peut encore retourner aloha mametraka tsara n'ilay transition en tant que tel iny zay ny atao hoe liberté fondamentale droit fondamentaux droit civil et politique zay fa resaka syndicat tsy hoe président ny SMM de zavatra hoe andaotsika hitokona fa tsy mety non dizy koa zay ary zay etika zay mila mba hapetraka fa tsy natao lalaovina politika politisiana ny syndicat ao anatin'le izy hoe
satria tary trompe tratran'ny cour suprême dia aty misy zavatra mandeha koa ty Madagasikara dia ataovy koa zao non ny zavatra takinay syndicat dia le zavatra efa nazavaiko taorian'ny fanontaniana izay napetraky pastera teo. Ny akoatr'izay zany za moa tsy miditra personnellement tamin'ny hoe fidiran'ny conseil ministre plateau sy ny sisa hoe mety hoe manao menasy andro diaspora hoe hosamborona sy ny sisa ty mony anany ataoko entre guillemets kely hoe nisy zavatra nandeha tany aloha tany avy any 4 mois de io misy zavatra miverina am'izao fotoana zao question de relation privée an'le olona samy olona any fa ampidirana an'le fiainam-pirenena fa tsy haiko moa hoe inona no mety hoe olana samy zareo raha iresaka le resaka diaspora raha lamositany fa iny anjaran zareo no manana zo izy nanao ny expression aneo anivou ministera hoe zay zava-misy fa tsy izahay no hoe iandao nareo mamoaka décision RSMM dia ataovy non tsy mety zany ary tsika tantandalany mila ajaina le fitsipika le hoe amin'ny syndicat zany tsy mety le izy ohatran'izany tsy aveniko anareo tamin'ny fitondrana teo aloha de tody de avy de tonontonon'le ministre fotsiny tamin'izany fotoana hoe ianao de membre ny CT ato non aiza koa nisy président na syndicat de lasa membre ny CT ana ministère de midereva aveo misy zavatra tsy mety satria même pas 2 mois sa 3 mois après an'izay nitenena an'izay nisy zavatra tsy mety nataon'le ministre de iny zay le tokona tsy nentiny asa iny ohatr'izay le izy zany angambany atao hoe mba fahefana syndical kely ananany de mijery aloha tsika zao mandiniky tsika zao ny SMM misy ny fotoana tsy maintsy anaovana ny feedback sy ny sisa ifampiresahana ampy tsara hoe manaona sy manaona fa mijery tsika zao de mandiniky de ho hitanareo miandalana eny ihany ny fitohizan'ny toetra raha ya misy fanontaniana ty ho toy an'izay hoe fazoko ny tsy haiko raha azoko ny fanontaniany mostanina hoe hoy tsy manana fahefana mpanatanteraka ary tsy afaka manao tindry mazava ho azy ny fahefana mpanatanteraka tsindriky kely fotsiny aloha lasa le feo tsindriky kely fotsiny de vetivety mostanina hoe le resaka hoe mamoaka avis zany na ka anao karazana ohatrany hoe lobbying ve zany tsy haiko ny filazany zany mbola mitady an'le terme exact mba ahafahana manazava an'le eritreritra angamba mety ho zay le tindreny fa mbola anazava azy angamba izy rehefa aveo fa miatonga de alefa ko de aveo mostanina miteny satria mile décalage moa misy problème enana tsiny hoe fanontaniana mipetraka hoe tsy haiko hoe nareo SMM ve na fitambarana tenenao teo hoe misy ny fitambarany avocat ny greffier nareo tontolo fitsarana ve misy instance anankiray hitambaranareo ve tsy fantatro iny anaran'izany ka mety manana eritreritra hoe ty volavolakevitra ho fanavaozana fa tsy hoe ho fanarenana ny rafi-pitsarana zay atolotra ny proposition zany ny asan'ny député any orinany na je sais pas karazana ohatran'ny think tank nataonareo anoany ka azo atolotra satria mino fa nareo misy même manana ny hevitrareo mino fa ohatray koa ny avocat ohatray koa reo anareo mety misy ve zany sa mbola voaeritreritra ny iny fa misaotra betsaka de aloha mba ny alefako any amin'ny mostanina aloha ny fitenenana président de aveo ana satria le décalage ty koa problème atsika be koa de lana tsindrendra jerena kely fotsiny teo raha lalinona satria tsy hoe tsy azoko ny asan'ny syndicat azoko tsara ny asan'ny syndicat zay tokony défendre ny intérêt collectif na individuel membre ny magistrature fa menaha koa tiako tondrana anazy tsy za tsy miteny aminareo koa hoe midinana nandalabe satria za anisany tsy manaiky zany hoe syndicat midina andalabe isan'andro zany na ty andafy io fa ny syndicat rehefa misy décision raisina kosa amin'ny firenena
dia mikasika ny fiainany olona eo ambany fifihezana ohatra hoe ny vahoaka zany tsaraina eo aminareo a matetika izy ny tenentsika teo hoe ny fitsarana atao fitaovana politika matetika tokony mba misy fotsiny hoe ny honnêteté intellectuelle ny ao anatin'ny syndicat teny hoe mba miteny ny zava-misy mba miaro hoe ok zay a fanovana ty a andao ijoro hoe aza ataonareo fitaovany ty anao an'izao ty izy ty ny domaine fiasanay a dao hoe misy zavatra tsy mety enareo ihany mafantatra hoe io kolokolo io tsy hijanony raha tsy manomboka avy anambony a zao ny atao a zay le teneniko teo hoe ny vahoaka malagasy a mitady olona mitady balizy mitady olona ianteherany mino a fa azonao ny tiako tenenina am'izany tsy miteny za hoe ny syndicat andehanao politika hibaiko any exécutif na fa raha mijery anareo amin'ny télévision TF1 LCI a misy syndicat ao a misy président n'association ao a afaka miteny izy mamoaka hevitra tsy de ny syndicat mo miaro hoe sao de misy affectation après ny hevitry ny ray le olona iny a de eo koa ohatrohatr'izay zany tiako atongavana fa tsy hoe andao hidana ny andalam-be andao nareo hibaiko exécutif fa ohatrany nataonao zao hoe hitako daholo ny commentaire an'le resanao a betsaka ny vahoaka faly satria ohatrany hoe nivoaka ny président ny syndicat ny teny hoe zao ny zava-misy eto amin'ny firenena ohatrany hoe ohatrany misy lumière kely zany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy tsy haiko asa azonao am'izany tiako hitenenina. Azoko le izy Mostanaka azoko fa ny antefan'le tena valiteny koa anankiray a ho an'ilay mpanaraka atsika aloha ray a mety hiparitaka ihany arak'izay ho tratrany ihany moa ty zavatra ataonareo ty a ho an'izay rehetra manaraka satria misy olona tena indraindray diso fandraisany izy mikasika an'le atao hoe SMM de anararoatra kely raha lamositana ao anatin'le izy mba hanazava kely am'tiako kely mariana farany a fa betsaka ihany koa ny olona manafangaro ny SMM amin'ny CSM de mba tiako tsindrina farafara kely zay hoe ny syndicat ny SMM syndicat de magistrat de Madagasikara, ny CSM institution mihitsy ny CSM anankiray a conseil supérieur de la magistrature ny filohan'ny repoblika no filohan'izy io a ministra ny filoha lefitra misy eo ampikambana raiky amby roapolo eo ao ireo no mizere ny carrière de magistrat zay tsisy hitsabatsabahany ny SMM raha misy zavatra hitsabahany ny SMM angambany a tsy hitsabahany fa andraikitra tandrifo an'ny SMM moa zay hoe misy mpitsara miakatra conseil de discipline de ny SMM manana droit miaro an'le mpitsara devant io CSM io zay angamba ny liay mety misy ao anatiny. Misy koa ny fiaraha-miasa any anatin'ny fanatsarana ny tontolo fitsarana de miara-miasa ny syndicat lizany tena marina zahay mpitsara daholo ihany ao anatiny fa naparitaritaka ny tandrifina andraikitra samy manany azy fa zavatra ray a afaka anatsarana zavatra rehefa mipetraka ny fanajana ny fahaleovantena ny fitsarana eto Madagasikara. Rehefa tsy misy tsoa moa zany lay atao hoe fitsabatsabahany eo anivony mpanatanteraka na mpanao lalàna any amin'ny fitsarana izay ny irariana de irariana hoe ho tanteraka zany angamba azotsika atao tsara ny anantena fa tena hoe milamina lay fitsarana malagasy. Ya lampalava ihany zay fotoanatsika zay satry moa ny eto foana fa tsy nizovina ihany koa ny megany olona de arak'ile teniko teo zay président hoe mandeha moa zao ny hoe concertation hoe consultation hoe fifampidiniany mety azo eritreretina ve ny isian'izany karazana ohatrany forum national ho anareo eo amin'ny tontolo fitsarana ka mba ahafahan'ny vahoaka mihitsy anome doléance ny am'izay maharary azy io zao tany amin'ny tao resaka divorce io
mialatsiny aho misy olona zay lasa manan-karena tsy fidy amin'io satria tsy mahalala an'izy izy ny resaka tany zany hoe tiako tenena hoe raha possible ve nisy zay hoe mba milancenao zay eo anivon'ireo mpiara-miasa aminao hoe karazana saiko concertation nationale ve filaza zany anao refontin'ny resaka fitsarana mihitsy de avy eo nareo no manome ny volavolan-kevitra makany amin'ny solombavam-bahoaka mba hisaraka tsara le andraikitra bien sûr de zareo araka ny teninao hoe marina zany tsy atao anaty kitapo ray moa ny olona rehetra hoe mety misy olona ao pahay lalàna de izy no hitarika an'izy fa mba miainga avy aty amin'ny fototra zany hoe le vahoaka marary mitondra fitarainany eo aminareo nareo manana an'izy koa de nareo indray avy eo no mamolavola hoe maninona moa raha foanany ty instance ty fa misy eo zao nisy ny tena lourdeur administratif zay tena mamparary ny foko mihitsy rehefa makao anosy misy le mpiara-miasa aminareo hoe hoeto n'importe zao tongany tsy mila niny efa n'importe zao de olona efa antitra reny mpianakaviana efa tena zoky olona be misy miakapokapoka amin'ny tany maty mosary reraka nona mamely daholo zay mamely ny aty ambany fara mandra-pahatonga any ambony de farany le olona tsy sa mamonjy fitsarana zany satria hoe tongany aho izy de hoary ka eo zany hoe mba azo hoe miangamba mety miofinofo fa alefako eo an'le izy hoe manaroatra fisinareo ray aman-dreny ataoko hoe ray aman-dreny nareo satria mahalala ny lalàna azo eritreretina ve zany revianako zany amin'ny instance rehetrarehetra eo anivon'ny fitsarana aty amin'ny farany angamba pasteur ndraisiko le to de valiko pour être franc direct aloha zany hoe tena ampahitsina ny tenenako an'ity hoe misy taona tena kivy raha zay atile fivorivoriana colloque manatry an'izay ny fanatanterahana tsy tena hoe efa lasa paradisy Madagasikara na teo amin'ny tontolo fananantany io na teo amin'ny tontolo fitsarana zany anisany mba nandray andraikitra mavitsy teo anivon'ny tontolo ny ady amin'ny kolokolotsika moa misy famatsimbolan'ny PNUD izay raha tsy diso resaka stratégie nationale de la lutte contre la corruption nanantsika ny 2020-2025 zany à l'allure de 5 ans de nandeha indray zao teo ny 2025-2030 ny fitsarana moa zany manana vision an'le stratégie nationale 2025-2035 dans 10 ans fa ny tena manahirana amin'izy impeccable be daholo ny théoriquement zavatra voasoratra anatin'ireny ilay document zany le document stratégique iny fa mifanantanterahana an'io pasteur zava-dehibe io zany mialatsiny amin'le fomba fiteny raha vao lasa vorovory pour rien foana zany le zavatra toeto Madagasikara tsy ao amin'ny sehatra fitsarana iny de eto foantsika fa hoe misy zavatra pragmatika hoe afaka atao ohatra le nyteny eniko hoe ovay le code de procédure civile code de procédure pénale ny code foncier fa reny mampitarazo kararay eny fitsarana rehefa miovy io manaraka izay mpitsara de tanterana araky ny tokony ho izy zavatra ohatry zany to de pragmatika ohatra tenkely fotsiny hoe manina raha to de tsy asiana resaka appel tsony ohatra tsy voatery zany fa to de any amin'ny cassation ohatra ny ady anankiray maninona ohatra resaka divorce to maninona le divorce raha alefa amin'izay le hoe rehefa hisaraka le olona de aloha misaraka any fa avy eo le izy hoe le mpitsara mahazo loza lazaina hoe kolokolo sy ny sisa le izy inge le olona mila mandalo an'le atao hoe procédure de conciliation na hoe pakiady ny fampihavanany fa tsy hoe te hisaraka ary fitsarana de mirirariry eo de tsy maintsy miatrika mpitsara mpampanao fihavanana le olona de le ray tsy mety mipotra mihitsy atao daholo ny procédure manao an'iny procédure iny efany mensuel hoe ao anaty mety any anatin'ny embolana 5 volana zay vao vita le hoe tsy ho avy mihitsy le olona zay vao mety misy décision raisiny PV de carence sy ny sisa zavatra ohatra zany izy pasteur de zany mampatonga ny olona amin'ny teny am'le resaka hoe kolokolo ao anatin'ny fitsarana fa ny zavatra tsotra ny ahy zany sady conseil omeko na ny eo anivon'ny exécutif na ny eo anivon'ny ministère fitsarana de tsotra be mino afa voatazona anaty borao daholo reny documentation nanaovana colloque atelier sy ny sisa misy ino ty izy misy document reny mipetraka ho an'ny fanjakana malagasy reny ranga tanterahana avy hatrany tsy zavatra ratsy ao anatin'ireny
ny tena mba atao anatin'ilay izy nahita le zao zany de zao zany de zao zany fa itsika zany anao forum zay nge pastera nisy tao nefa nanao symposium efa nanao colloque national français teny Ivato eny MCC Ivato tena hoe nandana volam-panjakana lany tamin'izany volam-bahoaka fa niany zay izy lefa nataterahana tsisy tsika zao be da be zao iresaka aditantsika be da be ny olona memenina miresaka prescription acquisitive suspendu miato i ministre fananatany ve sy ministre fitsarana tsy haiko rehefa nisy taona vi izy efa nanambara hoe leve ve le notina suspension sa mbola tsy leve ny olona misy miteny hoe efa tokony efa leve le izy sasisa zavatra oatra zany le hoe lente et lourde na hoe mitarazoka sy mavesatra de ao anatin'ireny fotoana ireny nefa pastera teneniko anao misy olona nge mavita mi-inventer pièce fausse fausse io pièce io a priori de mandeha ny ady madio raha tsy elaela tsy matsapa ny adversaire anankiray hoe tena osoko akoso ty fa zao zay ndray vao mandeha ny adeloka amin'ny lalàna misy ny atao hoe le penalty an'le civil en l'état rehefa misy adeloka mandeha any ka misy ifandraisany amin'le ady madio de miato aloha ny ady madio zany tsy fantatry ny vahoaka zany de iny miato iny eritseretanao hoe mety ato 3 taona efa taona 5 taona iny raha zay ndray vao osokafo nandeha avy eo tsy avy amin'ny aim-pitsara zany tompoko fa noho ny avy amin'ny lalàna sy ny ady mandeha de zany mamongatra eritreritra fisina kolikoly na mamokatra mihitsy hoe manokatra mihitsy hoe varavarana ho amina kolikoly eto Madagasikara zay zany izy amin'ny ankapobeny mahita kely hitsaingoka kely any pastera hoe solution omena fa blabla be sy ny sisa ady hevitra moa sy debanina ataotsika teto de amafisiko le solution teo hoe conseil nomeko na ho any amin'ny mpanatanteraka na ny atao ministera fitsarana manokana raha ho an'ny fitsarana aloha akoatran'izay mety ho eritreritra rehefa tonga zany fotoana ifampidiniana sy sisa de hoe efa be da be ny document solution amin'ny fitsarana tsisy mampiasa le tsy haiko hoe inona no mety hoe difficulté sy ny sisa za raha naniatrika an'le zava-misy sy ny sisa zany amin'ireny document sisy ireny eo ny verenao ka le hoe azo atao le politika zany matetika mety ho sakan'io zavatra io hoe tsy taterahana anay aloha le izy fa zao no tsy fantako fa rehefa tsika nge manana an'le zavatra reny de maninona no tsy ampiasaina le izy iandry inona tsika reny araha famatsim-bola tsy haiko zao reny hoe averina ve re sa tsy averina sa mety trosa-baben'ny malagasy tahaka ny teleferika sy ny sisa ve reny tsy fantatra de mijaly le vahoaka de zay zany no solution omeko hoe be da be ny dingany efa natao tanaty colloque télé sy ny sisa de misy restitution foana reny de misy résolution de reny no tokony alaina tsirairay tsy ilaina tsony angamba le ivovolo lava sasy de taterahana le izy d'accord ka amarana atsika de misy fangatahana ny aty fangatahana manokana zay moa solo tena vaoaka eto zay tsy manana titre manokana bon ao ny fikambanana hoe gardien de la révolution fanorenana miabo tsy ianao rery fakany amin'ny toeram-panomanana université lasa cimetière de projet de thèse sy projet de loi zany ministère en recherche, ministère en éducation supérieure, ministère de la justice tena marina misy tenao tsika champion du monde amin'ny fanaovana atrikasa ary tiany olona misy fa mialatsiny moa teny hoe aroko volam-panjakana misy vola be eo per diem per noctem et compagnie sy ny sisa ka zay mba mangataka concrètement za zany tena tsotra be hoe azonay atao citoyen tsotra ve zay ngamba zao le zavatra tsy misy ny mandeha miconsulter anareo syndicat tsirairay avy reo manana an'ireo ranky tsoratra ny am'ireo lalàna matory ananaty archive-mpanjakanareo mba ho fongarinay sy apatsaivinay ny mpanatanteraka ny ministra rehetrarehetra zany hoe sy ny député hoe ahoana fa nisy fanapa-kevitra fanoraisina tamin'izao daty momba an'izao nefa ny micré azonay atao foana ny zay eto zao de efa vonona mihitsy nanao karazana ohatra ny mpitondra teny na kadilo sofina ny olona ra asa nanay fa sacerdoce ty mety ve zany satria salaminay zao tsy mahalala zany tenenao zany hoe efa misy zavatra be dehibe fa ao fa mila foazina fotsiny dia rehefa arak'izay anjaranay citoyen ngamba afaka manao zay ve zahay mba afahanao manao lakolosy ny mpitondra fa tsy hoe anenjika fotsiny ny olona hoe gros poisson sy sisa nefa ny lalàna ho an'ny vahoaka tsy mahakasika ny vahoaka ray manontolo tsy kitiana fa lasa
populisme politika no atao anatin'le fitsarana fa tsy le raharaha makararin'olo andavanandro hoe divorce ampanana tany sisa zay zany mba ohatrany hoe mba fanontaniana hoe azo atao ve zany sa hoe tsy manana droit manontany an'izany zay citoyen any aminareo fikambana be ny mpitsara zay ngamba ny fanontaniako farany de rehefa vita ny aty de omeko any Mositana koa ny teny famaranana rehefa amarina i président ya. Oui pasteur, raha ny amiko manokana moa zany iresaka zao tsika le hoe colloque national français zavatra tsy takonana fiainana nge zany raha tsy diso tokony anatin'ireny réseau internet anaty Google sy sisa ireny mety possible misy possibilité tokony afaka iretirena any téléchargena an'ilay inty izy mety hoe miteny eto angamba zao vao au courant zay ianao pasteur raha tsika moa afaka mifampiresaka eo foana tsy problème zany hijereko an'ilay documentation ianao satria za anisany niatrika ny colloque national français ohatra resaka stratégie nationale koa toraka sady amin'ny kolokolo nge tsy adiny olombitsy adiny firenena mihitsy le izy tsy hitako hoe inona ary concertation nationale tena enjana azany isany nanatrika moa de tena teneniko zany hoe tena natety a Madagasikara ny tompona andraikitra rehetrarehetra nanao an'io zavatra io ary misy fehikevitra tokony efa mivoaka any de ifampijireny hoe ahoana raha hoe fa zay moa ny avaty amin'ny SMM moa zany satria vao miresaka kolokolo de fitsarana no voaresaka voaloha de normal ny tena raha naharaka sy nahafantatra an'izay toe-java-misy zay de zay ngamba no afaka valoko amin'ny pasteur an'izay. Ena re Mositana ngamba de amarana tsika fa lava be. Ankentsika fa taraiky. Any anaty zany dia misaotra anao rahalahy nasay mijoro tonga amin'ny zao invitation izao mbala mankahery anao ihany mankahery anao amin'ny ady ao anatin'ny zany tontolon'ny fitsarana zay masay ihany mijoro ary mankasitraka ny vitanao hitanay be dia be ny olona manaraka anao koa hitanay de miara-misalahy eo tsika mbola vonona zay fanometanana koa amin'izany raha misy zavatra azo iarahana de iarahana zay de mankasitraka ny mpijery fa fantatra hoe fa lavalava le bandroany eo koa moa ny olana teknika tsy afaka hivalapatra noho zay tsika Ya de velomana daholo de mankasitraka. Ya misaotra tompoko asa misy teny farany ataon'ny président amin'ity takariva ty. Ie angataka teny kely farany moa pasteur misaotra betsaka ny anareo mirahalahy mianaka moa zany nanasa ao amin'ity fandaharana androany ity de mankasitraka ny faharoa misaotra anareo zay mpanaraka sady eo ampamakina le commentaire raisina ny kiana ahitsy ny mety everina fa tsy maintsy zavatra ahitsy moa zany araky fangatanareo ao anatin'ireo commentaire reo hoe arak'izay tandrifina ndraikitra filohan'ny SMM ihany tena ihany koa fa ny mba fangatahako ho atsika rehetra zay mpikirakira tambazotra de hoe aza de maika ino na anaiky resaka mety hoe affirmation gratuite na ohatr'izany moa mandresaka procédure mandeha eny amin'ny fitsarana sy ny sisa za tsy mampaninona anao ana manokana hoe raha mbola takatry ny saiko sy afaka hatreo amin'ny fatrany sy ny fetrany ny zavatra afaka atoro satria mba tsy handeha nitsakitsahana ny asa mpisolo vava sy ny sisa fa raha mbola ao anatin'ny atao hoe zon'le olona tokony halalany zao ka ao anatin'ny fahalalako sy ny taratry ny fahalalako jato sarotiny io moa ny anarako efa tsy mioviny de afaka zay le fanampiany afaka mifanorotsika afaka fampianatra ao anatin'le zavatra azo atao satria araky ny teniko tany ambolohany hoe ao anatin'io tsy fahatakarana tsy fahaizana tsy fahalalana manakatra ny mpakadin-dalàna sy ny andin-dalàna matetika no ivoan'ny
aho fisiana kolokolo sy ny sisa, fa rehefa mazava ilay fifampiresahana sy fanazavana ny toe-java-misy satria dia rehefa mazava zay de minso matoko fa hoe efa singa anankiray mba entina ho any amin'ny fifampahaizana miaino zany amin'ity tontolo sy ny sehatra ny fitsarany ity, de mbola mamerina sy ny fankasitrahana ho antsika rehetrarehetra samy io tahin'Andriamanitra daholo tompoko. Misaotra président ny ty takariva ty satria tsara fantatrareo moa fa izy de mbola teny an-tsaha izy teo nisy avandram-beo ny tany Eritseatosika tany tsy nanahona ny mpambolena fa ino fa mba afaka mba nanao zay na fa de zany hoe tena atao anatin'ny asa aman-draharaha izy no miazakazaka namonjy antsika eto ka isaorana azy be dia be ny fandavatenany amin'ity alina ity ifonana be dia be amintsika mpanaraka ny pejy ny olana ara-teknika satria indraindray moa mety ny teknôlôjia indraindray tsy mety fa tsy folaka le izy fa raiso amin'le mipanahy eo izay vita tsika tandroany dia mirary soanao vita soa amin'ny andraikitra misaotra betsaka amin'ny fanekenao sahady ny fangatahako manokana teo hoe andondombaravariana matetika any zahay amin'ity raharaha fitsarana ity satria anisan'ny andraikitra ny raisinay eo anivon'ny vahoaka zay hiady ho an'ny vahoaka dia ampianatra satria matoa ny teny teo hoe ny olona tsy mahalala ny zoany, anisan'ny antom-pisian'ny gardien de la révolution dia ny hoe gardien ny droit et liberté ny olona anatin'ny antom-pisianay zany ka atao ahoana moa no gardien raha tsy mampafantatra aloha hoe zao daola anie ny lalàna zao daola anie ny zoanareo hoe dia mba tsy soararotin'ny olona araka le teny teo fa mirary soa dia misaotra ny mostanina koa iarana tsiny mostanina raha mety tsy afaka ny mirindra tsara ny tandroany fa nanao effort izy mbola nijanona teo dia manome fotoananareo amin'ny herin'ny toy izao indray amin'ny ora mahazatra raha sitrapon'Andriamanitra mety misy vahiny hafa indray tsy ampoizina ho hitantsika io arakaraka ny toedraraham-pirenena zany.